tafiditra ao anatin'ny fandarana sa mandritra ny efataona 7 amin'ny ady atao amin'ny valala tanterahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny IFM na ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara ary ny FAO miara-misalaha dia nanatanteraka fionana tamin'ny mpanao gazety ny 12 aprily 2023 lasa teo ny tale jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana ny docteur Anondraka Michel ny solotena anandriamato ministra Ajarson François Sergio niaraka tamin'ny tale jeneraly ny IFM ny docteur Edali ary ireo solotena avy amin'ny FAO. Zao zany ampafantatra atsika ahoana zany ny paikady sy enti-manana ho tanterahany zany ministera iadina valala amin'ny alalany IFM. Navela zany satria manana misy assistance technique zany ataony FAO amintsika hoentina zany irana amin'ny IFM amin'ny le ady amin'ny valala ka namoaka iny plan quadriennal zany zareo rony fangatany ministera misy mpiara-mipagatoko amintsika zany manampy amin'ny resaka arabola fa efa miditra am'zay phase zay zany atsika amin'ny famatsim-bola. Ny votra tao anatin'ny fionana ny fizarana vaovao manodidina ny ady amin'ny valala atao eto amintsika tanjona ny fiarovana ny toeram-pambolena sy ny ponina voakasiky ny fisian'ny andiam-balala mba anatraranatrany ny vina napetraka ny filoham-pirenena Andriamato Andry Rajoelina dia ny fahavitatena ara-tsakafo. Misy phase telo zany tokony hojerena rehefa resaka ady amin'ny valala. Ny tanjona zany dia ny tongavantsika amin'ny atao hoe rémission. Zany hoe zany ny valala io hisy foana io fa mijanona any amin'ny toerana misy azy dia tsy mandefa le chiffre maro fa misy ndraindray mieritreritry 50 000 hectares 100 000 hectares fa ao zany izy tsy mivoaka. Zay zany ny phase tadiavitsika zany zay mety hotratra ny fiaraha-miasa amin'ny FAO any amin'ny 4e année ny campagne io. Ny faharoa amisy atsika zao zany raha jerena ny statistique sy ny données rehetrarehetra dia en phase natao hoe recrudescence. Io recrudescence io mbola maîtrisable ny situation fa izy misy ny valala fa mbola ao anatin'ny ère grégaire zany te hivoaka efa te hivoaka izy fa heureusement fa izy le télécoto hoe tamin'ny campagne 2023-2024 sika 50 000 hectares voasika zao sika fa 220 000 hectares vonotsika zao zany mbola recrudescence mbola voa maîtrisetsika zany ny resaka valala ao amin'ny le phase atahorana zany dia ny invasion egnany mba tsy tonga am'zany ihany fa ny zavatra agnatahana izy zao dia fiaraha-miasa amitsika rehetra. Ny valala hitatsika fa solitaire tsy misy zavatra ataony rehefa solitaire fa rehefa mitambatra izy mihamaro pour préserver ny espèce dia manimba zavatra izy na ny valala mahafatotra fa rehefa mitambatra izy dia vato effectivement tena zay tokola izy. Prévention dia zay hoa ny fahatongavantsika amin'ny stade de rémission. Le stade de rémission io zany confiné ny valala ao amin'ny toerana zay efa misy azy tsy voaka zany ray zay. Faharoa il faut tsy maintsy détectena aloha raha vo misy kijeza misy valala foy zany dia fa hita dia mba mora miady amin'igny. Angamba hitanao fa misy atao hoe pesticide atao dérégulateur de croissance zany hoe zany araraka le fanafody dia tsy manao mihintsony le valala dia agnatin'ny semaine eo izy tsy mitombo ao zany dia maty ho azy. Zay zany ny stade ary mety ambany ampiasana reto zay manao lutte curative. Dia raha vonisa le cyclone anakoroa hitanao fa ny atodin'ny valala misy orana misy hafanana maro le critère de fouille plus que ny eritreretana zany ny valala hitatsika ça c'est un de deux dia ny fanafody nisy zany efa prévu fa nandinatra ny zavatra nisy raha zay anaty zay ary hitatsika fa mois d'avril fin avril tsika zao mbola misy fanafody kely ao zay mbola azotsika iasana surtout amin'ny lutte terrestre fa efa misy par avion alefa zay fin avril début mai zany tonga zany zay fanafody zay dia angambany kosa am'le hitatsika le anina regny mandeha foana lutte terrestre igny mandeha foana fa le hélicoptère zany zao zay mandady fanafody be manao igny zany mety ajanona kely aloha sady manao réparation koa maro koa zavatra ataony fa efa agnaty tsika on lutte on est en train de lutter.
nanomboka ny volana janoary hatramin'ny 12 aprily 2024 lasa teo dia fa natratra 2 alina sy 2 hetsy hektara no vita famendrahana fanafody sy voaro tamin'ireo faritra efatra dia Anosy, Atsimo andrefana, Iorombe ary Menabe, ankoatra ireo faritra hafa.